Iray amin'ireo tendrom-pampandrosoana pôle de développement efatra iasan'ny fandaranasa défi vatsiny fidavola ary eo ambany fehiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ato amin'ny faritra Matsiatra Ambony ny distrika Nambalavao. Masimboly vary voamarina sy noatsaraina roa taonina fiarah-miasan'ny vondron'ny tantsaha mpamokatra masimboly CRAM avy ato amin'ny faritra sy ny fandaranasa défi no natolotra ny tokantrano tantsaha miisa 200 ny 12 janoary 2024 lasa teo. Tantsaha mpitarika manana saha-sekoly CEP mampianatra ny teknika papri sy olotsotra lina no nisitraka izao toana izao iatrena ny taopambolena 2024 2024 ity. Tena zahoana be ny manao kesa tanora amin'izao. Taloha ngay napiasa namboly vary ngaya ohatsy ho toerana 1 hektara dia mahazo amina 10 gony. De sinanao teknika ngay dia mba nisy tombotombony koa noho ny hazonay tamin'ny taloha. Nahazo koa ngaya eo amina 12 gony. Fa amin'izao ngaya amin'ny fahazahoana ty masimboly voafatina toy dia mino fa ho tafakatra hatrany amin'ny 30 gony. Dikan'izay zany dia miamivoatra ny fari-piainana vokony tasaha namanay itombony fanany fihariakarena rehetra. Mpianatra hahazo koa amin'ny fianarana izay tiany hatongavana amin'ny farany ambony indrindra. Sakafo koapy ho fisaboana ho salama satria ny fanjare sakafo miteraka sa fahasalamana ka koapy sakafo ngaya dia koapy ny fahasalamana. Dia misaotra ngaya agny amin'ny ministera indrindra fa ao amin'ny mpiara-nombonatiko ao amin'ny défi indrindra kokoa ao amin'ny FDA. Isaoranay fagnomezanareo andraiky masimboly toy agnay. Zao masimboly hazanay zao ane dia foentinay ataonay ara teknika araka izay farafahaizanay amin'ny toerana misy anay tsirairay. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterana ny velirano fahasivan'ny filohan'ny repoblika izao hetsika izao. Voalohany indrindra dia isaorana be dia be aloha ny fitondrana foibe izay tarihin'ny Andriamatoa Polohandry Rajoelina zay tena tao hoe mijery tanteraka ny tantsaha raha anatin'ny distrika Nambalavao zareny ary anatin'ny firenena misy aza raha zarena amin'ny hainao mazery dia natao nahazo masimboly hoentina miatriky ny fiainana ny tantsaha raha anatin'ny distrika Nambalavao izay tao hoentina miady amin'ny sy fahampiasakafo sy fizary sakafo. Misy magnategna fa ho tanterahandreo tantsaha reo sakany sy andavany ireo teknika natoron'ireo teknisianina hoentina amin'ny fambolena zay indrindra ny ahafahan'ireo mamokatra amin'ny ara-dalàna. Ny masimboly azo moa zany tsy mandeha irery fa be dia be ny fotodrafitrasa izay efa nataon'ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny ministera ihany koa toy ny fanomezana barazo maromaro ato anatin'ny distrika Nambalavao izay efa nisy teo aloha nasaraina ary mbola nisy vaovao mbola natao nisy 3 anatin'ny distrika Nambalavao ity. Na dia eo aza le fanampiana fanataon'ny ministera dia mangataka tolotanana avy amin'ny fanjakana foibe satria raha ny distrika 7 dia tena tao samy manana barazy daholo aby ireo manana rano ahafahana manao barazy hanondraka tany ahafahana mamboly vary. Fa raha izay no tanteraka dia tena tao Ambalavao ngamba ny sofotra ty Madagasikara ty ahafahana miady amin'izay tsy fahampiana zay amin'ny ara-sakafo. Ny tombo hatrany amin'ny 20 isanjato ny vokabary miakatra raha mampiasa masimboly voamarina sy voafantina ary tafakatra hatrany amin'ny 10 isanjato zany vokatra izany raha mampiatra teknika. Tonga amin'ny fotoana ilana azy tokoa izao toana izao noho ny filatsahan'ny orana aty amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Anisan'ny hetsika ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana izay ataontsika hoe miara-miasa amin'ireo fandaranasa sy tetikasa ao anivon'ny ministera ranomezana toana masimboly voafantina sy voamarina ho an'ireo tantsaha izay misehatra amin'izany mba hetsika ampitombo ny vokatra sy ampitombo ny sakafo sy ampitombo ny vola miditra eo anivon'ny tokantrano tsirairay sy ny commune ary indrindra fa ato anatin'ny distrika sy ny faritra. Ho an'ny fandaranasa défi eto anivon'ny faritra akoatra ny fanohanana amin'ny anam-pamokarana dia manao zava-dehibe ny fotodrafitrasa ara-pambolena ny fandaranasa. Ato anatin'ny distrika Ambalavao dia nisy ny fotodrafitrasa anankitelo barazy anankitelo zany izay vita sy ny raisina vonjemaika tamin'ny taona ty dia ny barazy tao amin'ny commune ny tao anatin'ny périmètre ny Iamalo atao anatin'ny commune Ambalavao. Misy ihany koa ny tao amin'ny périmètre ny Karandoa amin'ny commune ny Artsena ary ny barazy
tao amin'ny commune ny périmètre ny Manombo Arivo tao amin'ny commune ny say Vohitsaoka. Ho an'ity taona ity zany satria mbola manomboka ny taona zao dia vinavina sahady ao anatin'ny asa ho tanterahana miaraka amin'ny fandarinasa sy ny ministera ny anatanterahana ny foto-drafitrasa ao amin'ny commune ny Bonandroa amin'ny périmètre ny Andrimitily sy ny amin'ny commune ny Volamena périmètre ny Ambonanimaza ary ny ao amin'ny Aritsena zany dia ny commune ny périmètre ny Andraikilo. Tanjona ao anatin'izao hetsika izao ny ahatonga ny fambolena hivadika ho arena ho an'ireo mpahazo tombotsoa.